Nankalazaina ny 18 septambra 2024 ny fahadimapolo taona ny orinasa Ofmata na ny Office Malgache de Tabac izay notariny tale général Randriana Tsimbazafy Edy sy ny tale kabinetra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono Mpisolon-toerana Razafindramaso Nasolo niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka ary ny fianakaviam-beny ny orinasa Ofmata manerana ny Madagasikara. Nomariana teny Antamena ny fitokanana ny takela-bato ho fahatsiarovana ny 18 taona ary nitoy teny Alasora ny lanonam-pankalazana ka nanolorana ny mari-boninahitra sy mari-pankasitrahana an'ireo mpiasa naharitra sy feno fahamendrehana misa 770. Tamin'izany ihany koa no nanolorany fanjakana mari-boninahim-pirenena ambony Grand Officier de l'Ordre National Malagasy ny tale général ny Ofmata. Mahery ny 300 miliara ny vola ampidirin'ny orinasa Ofmata ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tantsaha miisa 3 alina no mivelona misehatra ao anatin'ny famokarana paraky eto Madagasikara raha toa ka iambalavao no voalohany amin'ny famokarana an'izany. 2 taona isan-taona moa ny vokatra azo. Ny orinasa Ofmata dia manara-maso ny tontolon'ny fambolena paraky, ny fikarakarana izany ary manatsara ny ambaindany ny fambolena eto Madagasikara. Maro no ezaka efa vita ka miroborobo ny orinasa ankehitriny. Tsara ihany koa ny vokatra satria manaraka ny filan'ny mpanodina. Ny Office Malgache de Tabac zany dia orinasa mpanjakana 100% ary mindraikitra ny fanaraha-maso ny tontolon'ny fambolena paraky eto Madagasikara ary indrindra koa ny fikarakarana izay mety paraky hiditra eto an-toerana avy any ivelany. Zay andraikitra zay zany dia andraikitra feno dia feno satria natao mba azahoana mampiroborobo na manatsara koa ny ambandainy izay fambolena paraky eto Madagasikara zay. Amin'izao fotoana izao raha jerena maimaika dia azo lazaina hoe tsara ihany ny vokatra. Ny vokatra moa dia miankina indrindra amin'izay filan'ny mpanodina. Ny mpanodina izay misy karazany anankiroa izy. Zany hoe ny karazany voalohany dia ny paraky kisoka na ilay paraky fihinana. Fa ny karazany faharoa kosa zany dia ny karazany paraky izay foana, sigara zany. Ka ireo dia natao zany mba ifandrindra mandrakariva ny filany ireo orinasa ireo sy ny fambolena paraky eto Madagasikara. Fantatsika tsara koa fa mila fanaraha-maso entitra dia entitra ny resaka paraky satria no izy mampidi-bola ho an'ny fanjakana dia tsy maintsy natao ny fanaraha-maso ny alalan'ny voalohany indrindra aloha zany ny fihetsiketsehana rehetra ny lalàna manodidina zany izay karakarainy ny Office Malgache de Tabac sy ny mpiasa ao aminy. Zay koa antony anankiray nanorenana ny antsoina hoe brigade spéciale anti-corruption. Zany hoe misy ny gendarmerie zany izay ato anatin'ny Office Malgache de Tabac mihitsy miaraka misalahy aminy mipetraka ato mihitsy zany ary manatanteraka izay fanaraha-maso zay na eto Antananarivo na any ivelany Antananarivo ary dia misy ireo atao hoe tsena any ivelany na eto Antananarivo izay anjakany ny fanaovana risoriso dia izany andraikitra anankiray fanaraha-maso izay tsy maintsy tanterahany Ofmata zany amin'ny lalan'ireo brigade spéciale ny gendarmerie ireo. Raha mankalaza zany fa 15 taona zany zay amin'izao fotoana izao dia azo eritreretina fa betsaka ny zavatra tsy nety, betsaka ny zavatra nety nandritra ny 20 taona zany ka ary izay no mampatonga anay mitady izay vahaolona rehetra mety ho azahoana manitsy ny fomba fiasa hatramin'izay ka hatramin'izao ary dia isorana be lehibe ny politika ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana satria zay le fambolena ary amin'ny alalan'ny ministera ny finance raha teo moa raha ara-bola no jerena. Isorana be lehibe ny gouvernemanta satria ny toromarika izay efa napetraka ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena fiompiana sy ny jono satria zany ministera zany miandraikitra ny fanaraha-maso sy ny toromarika ara-teknika ho an'ny fambolena paraky izay tahaka ny volo rehetrarehetra koa misy ny volo vary, ny volo katsaka sy ny sisa dia ny volo paraky tsy maintsy misy fanaraha-maso ara-teknika ho tanterahiny zany ary dia napetraka ny fomba azohoana manatsara ny vokatra. Ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono dia miara-miasa akaiky ihany koa amin'ny orinasa Ofmata, miara-miombonantoka amin'ny fampiroboroboana ny famokarana paraky. Misy ny fanaraha-maso, ny fampiarana ny lalàna mahakasika ny fandraharana ny paraky, eo ihany koa ny fanaraha-maso ara-teknika sy fanomezana toana eny anivon'ny tantsaha-mpamboly. Amin'ny ministera dia mametraka ny politika ny pakiady izay ametrahana ny lalàna zany izay tokony atsaina
rehefa hiditra amin'le sehitry ny fambolenan'ny paraky sy ny taba. Maro ny lalàna izay rehefa napetraka dia atao amin'ny ofomata zany no nametra ny appliqué an'ireo lalàna ireo. Ohatra izany zao hoe raha misy mpandraraha avy any ivelany kay andraraha anatin'ny sehatra dia tsy maintsy mandala atao amin'ny ofomata. Misy procédure zany ny fandrarahana ato amin'ity sehatra ity. Misy appui technique ho an'ny tantsaha izay araka ny teneniko izany hoe ny ofomata dia organisme rattaché aminay dia izy no manana ny responsabilité ny andraikitra mitsinjara mampiroborobo ny fifandraisana ny tantsaha izay na resaka ohatra hoe masom-bolo, resaka mivarotra sy mety anahoana zany no avy ny fambolena paraky eto Madagasikara? Matoa ny ofomata zany tafita amin'izao 10 taona izao dia eko fa misy ezaka maro araka ny tenen'ny taloha général teny maro ny zavatra mitranga mety ho ratsy mety ho tsara kanefa matoa izy mijoro 10 taona dia mbola mirary sondy 10 taona ho avy. Dikan'izany zany ny orinasa malagasy ny orinasa mpanjakana isika malagasy dia manana ny compétence manana ny fahaiza-manao hitatana orinasa aharitra fa tsy hoe sanatria rehefa tantanana malagasy dia sanatria ny ratsy. Tsy ny vahiny indrery zany no mahay mitatana ny orinasa fa isika malagasy ihany koa dia mahay mitatana. Araka ny fantatra ihany koa dia hiakatra manomboka ny volana oktobra 2024 ny vidin'ny paraky eny anivon'ny mpamokatra araka ny fanamby napetraka nandritra ny fankalazana ny fanombohana ny 10 taona izay natao tany Ambalavao.